Raisiko fifaliana ny miaona aminao eto amin'ity fandarana ity amin'izao fotoana ny fampahirezana eto amin'ny fandarantsika izao. Zava-dehibe ny miaraka aminao mandritra ny herinandro indray eto amin'ity fandarana ity, ko amporisihako ianao anaraka tsy tapaka izany fandarana izany. Eo foana izy, izany no lohahevitra lehibe izay iarahako midinika aminao mandritra ny herinandro. Eo foana izy. Mialohan'ny andraisantsika, andiniantsika izany fampahirezana izany dia hivavaka isika. Andriamanitra ray misaotra satria afaka miaona eto amin'ity toerana ity izahay. Makasitraka ny amin'ny fitantananao, makasitraka ny amin'ny fanampianao, ary makasitraka Tompo satria lehibe loatra ny fitiavanao sy ny famindramponao aminay. Iaino ny teninao ary izay, ny fanahinao ane ho arotsakao eto amin'ity toerana ity, ary ampahery ireo rehetra izay miaino, ireo rehetra izay manaraka izao fandarana izao, izany fotoana izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Eo foana izy. Izany lohahevitra izany no isariako anao mandritra ny herinandro. Amin'ity androany ity dia lohahevitra anankiray manao hoe eo foana Andriamanitra amin'ny ady sarotra. Eo foana izy amin'ny ady sarotra izay mahazo antsika tsiraray avy. Ao amin'ny Jeremia toko voalohany. Jeremia toko voalohany dia ery amin'ny andininy 5 dia misy tenin'Andriamanitra izay nampahirezan'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra any mpaminany Jeremia, ary tiako ihany koa zaraina aminao izany. Jeremia toko voalohany dia ny andininy 5 manao hoe atry ny fony ianao, atry ny fony ianao, tsy mbola noforoniko tany ankibo no efa fantatro, ary atry ny fony ianao tsy mbola teraka no efa noamasiniko sy notendreko ho mpaminany ho an'ny firenena. Ry hava-malala, ozy izy ateo aminao hoe eo foana Andriamanitra amin'ny ady sarotra, amin'ny fiandohana izay misy eo amintsika tsiraray avy. Iza moa ny tsy mandalo ady sarotra amin'izao fiainana izao? I mpaminany Jeremia dia nahazo teny fampanantenana tamin'i Jesosy hoe atry ny fony mbola tsy nisy, atry ny fony mbola tsy teraka, dia efa Andriamanitra mahafantatra ny mombantsika tsiraray avy. Ry hava-malala izay manaraka androany, eo foana Andriamanitra ary fantany io mahazo atsika io, fantany io mahazo anao io, fantany ny mahazo ny zanak'olombelona rehetra. Ao amin'ny Salamo 440 dia ny andininy Salamo 440 dia ny andininy voalohany dia izao no ambaran'ny Davida rehefa manamafy izany tenin'Andriamanitra izany. Salamo 440 dia ny andininy voalohany ozy izy hoe Andriamanitra no aro sy hery atsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy, koa amin'izany no tsy atahorantsika na dia ho levo na aza ny tany. Tsy haiko ianao raha maheno izany tenin'Andriamanitra izany, inona tsony no atahorana? Andriamanitra no aro sy hery ho atsika. Ady sarotra to inona reny mahazo anao amin'izao fotoana? Ady sarotra to inona no andalovanao amin'izao fotoana? Aro sy hery ho anao Andriamanitra, aro sy hery ho atsika Andriamanitra, ary aro sy hery ho an'ireo rehetra izay manaiky azy Andriamanitra. Ao amin'ny Salamo 420 dia ny andininy 5. Salamo 420 dia ny andininy 5 dia izao indray no lazainy tenin'Andriamanitra mampirisika atsika tsy hanana fa tena atoky izany tenin'Andriamanitra
izany salamo 4:20 teny andiny ny fahadimy de ozy izy hoe izay mamafy ampitoniana de ijinja mpifaliana. Ry havana malala, ry mpiainy malala izay manaraka izao fandaharana izao, rehefa namafy ampifaliana ianao de ho hitanao fa ijinja mpifaliana ozy izy Davida mpanao salamo. Ary izany rehetra izany de zao tsy mora ny atsarotra zay atrehana, ary ndraindray feno tahotra isika, ndraindray misy an'ilay antsoina hoe tsy fahatokisa-tena, tadidio nefa fa eo foana Andriamanitra. Ary aza manà fa dingana tsy maintsy lalovana izany eo amin'ny fiainany zanak'olombelona. Misy atsarotra izay lalovantsika, fa eo foana Andriamanitra, eo foana izy ho an'ny ankonanao, eo foana izy ho an'ny tokantranonao, eo foana izy ho an'io zavatra zay manahirana anao io. Ko inona no atahoranao androany de tiako no miteny aminao fa eo Andriamanitra, eo amin'io atsarotra zay atrehanao io Andriamanitra. Ary rehefa mamafy ampifaliana isika de ijinja ihany koa ampifaliana. Ary rehefa amafy zany hoe rehefa mametraka ny mombantsika eo amin'Andriamanitra isika, dia Andriamanitra mihitsy no anome antsika fifaliana. Hosokafan'Andriamanitra zany androany ny lalana, satria eo izy miaraka amintsika. Ry hava-malala, ivavaka ho anao amin'ity androany ity, ary tiako raha isaina izany eo foana n'Andriamanitra izany isika, na izanaiza toerana misy antsika. Mety efa tena ao anatin'ny fahoriana lalina zangamba ianao, mety ao anatin'ny tsy fahitana ninninna atao. Androany eo foana Andriamanitra. Ivavaka ho anao ho setriny zany teny zany, ary tiako raha ho raisinao ampo izany vavaka izany androany, satria Andriamanitra de momba atsika, miaro atsika mandrakariva. Ivavaka isika. Andriamanitra raha eo nanome teny fampanantenana ho anay ianao androany, fa eo foana ianao, eo foana ianao amin'ny atsarotra izay lalovanay, eo foana ianao amin'ny fitadiavana maro samihafa izay ataonay, ary eo foana ianao mitarika anay amin'ny lalana izay tokony alehanay. Iriko ary Tompo, raha ny fanahinao, ny herinao, ny fahasoavanao de ho arotsaka ao amin'ny isa-tokantrano izay manaraka izao fandaharana izao amin'ity fotoana ity. Ny vavaka raha eo de tonononay, angatahanay amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.